voalohany momba n'le fanenjehana any marika tandraza raha na mahita moa amin'izao fotoana zao le hoe fanenjehana tena hoe faratampona. Nisy fotoana zany za nanontany an'i Jesosy momba n'io fanenjehana io hoe ahoana marina mahatonga za tena enjehy faratampona ohatran'io zany Jesosy. Dia Jesosy moa namaly tamin'izay fotoana zay hoe ny antony tena nenjehana anao faratampona ngeo Jesosy aminao daholo ny lakile ny zavatra rehetra. Zany hoe za zany nampitondrasana ny vahaolana rehetrarehetra momba ny famonjena ny olombelona. Dia izay zany tena mahatonga ny Satana devoly zany tena romotra amin'izao fotoana zao. Ary izay koa mahatonga n'le olona ampiasain'ny devoly koa. Beta be nge le olona mitory filazantsara ohatra manaiky mon père, pasteur, fa tsisy manenjika fa iza zany tena enjehina satria ny antony dia arak'ilay teneniko teo iny zany hoe le devoly mihitsy zany tena mahafantatra fa amiko aty zany lakile ny zavatra rehetra ary amiko aty ny vahaolana hamonjena ny olombelona ary za koa le ambasadera avy any an-danitra hanavitsy ny olombelona dia tena enjehin'ny Satana mafy zany amin'izay zavatra izay. Raha fitinina zany dia ny antony hanenjehana ahy zany dia ny mba tsy hahatanteraka ny famonjena ny olombelona zany satria Satana mahalala an'izay zavatra izay ka. Izay zany tena antony mahatonga ahy tena enjehiny mafy. Sotra tompoko.